Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Vavaka isika tompoko. Raha io, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao sy ny famindraponao ka nahatratraranay ity andro anio ity. Ankasitrahanay sy hanomezanay voninahitra ny anaranao, na dia izay zavatra kely indrindra aza teo amin'ny fiainanay araka ny fomba fijerinay, kanefa kosa dia zava-dehibe aminao izany Andriamanitra iray. Misaotra anao izay mpamonjy ny amin'ny fiainana izay omenao anay. Misaotra anao izahay ny amin'ny fofinaina izay napetraka ao eo amin'ny vahavoronay. Misaotra anao izahay satria mbola afaka misotro sy mihinana, ary misaotra anao koa izahay satria mbola nomenao tanana afaka hanatanteraka ny asanao, nomenao tongotra afaka ny handeha, nomenao maso mba hahafahanay mijery, nomenao vava hahafahanay miteny, ary nomenao ny fisainana sy ny fanahy mba hahafahanay midera anao, mankalaza anao, miatoraka eo anatrehanao, mivavaka aminao mba ho voninahitry ny anaranao. Misaotra indrindra Jesosy Kristy Tompo ny amin'ny fahavelomana izay omenao anay tsiraray avy amin'ity andro anio ity. Famindraponao lehibe izany. Misaotra indrindra amin'ny fitiavana izay natolotra ao anay, izay naloanao anay novidianao tamin'ilay ranao soa izay tsiraray avy Jesosy. Ary dia mbola misaotra anao fanahy masina, omenao izao fotoana izao mba hahafahanay mandray ny vatsim-panahy amin'ny alalan'ny teninao, izay hanirahanao ny mpanomponao hanambara sy hizara izany teninao izany. Dia mitenena ara Jesosy Kristy Tompo fa voninkaino anao izahay mpanomponao. Atolotra eo anao mandrakariva ny dera sy ny haza, ny voninahitra sy ny fankalazana ho anao ilay Tompony Tompo sy Mpanjaka ny Mpanjaka. Aleloia. Amen. Ry mpiaino malala izay manaraka izao vatsim-panahy izao isa-maraina, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ho antsika tsiraray avy. Ny tenin'Andriamanitra ho mpanjintsika ka azahoantsika mandray ny lohahevitra hoe ny finoan'ireo olom-boafidin'Andriamanitra. Ny finoan'ireo olom-boafidin'Andriamanitra. Sokafantsika ny baibolintsika ao amin'ny Titosy. Titosy toko voalohany, andininy voalohany. Titosy toko voalohany, andininy voalohany. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy niteny. Paoly mpanompon'Andriamanitra sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, hampandroso ny finoan'ny olom-boafidin'Andriamanitra sy ny fahalalana tsara, ny marina, izay manaraka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Amen. Paoly apôstôly izay nanoratra izao boky Titosy izao ry havana, dia nametraka fotom-pampianarana marina sy ny asa tsara izay tokony anarana sy arahan'ireo izay mahatsiaro fa olom-boafidin'Andriamanitra. Titosy no nanoratan'i Paoly ity taratasy ity voalohany, satria ny hampianatra sy hanoro lalana ny Titosy manoloana ny andraikiny sy ny fametrahana
fandaminana teo amin'ny asa izay tsy vitan'ny Paoly tao amin'ny fiangonana tany Kreta. Tsy ny tombo finoana sy fahalalana ny fahamarinana ary ny fiainana araka an'Andriamanitra mantsy ireo vahoaka mpino tamin'izany. Ary izay koa no tiany hambara ao amintsika fa tiany ny tenin'Andriamanitra tsika, tiany Jesosy Kristy Tompo mba hitombo finoana sy fahalalana, ny fahamarinana ary ny fiainana araka an'Andriamanitra. Tiany koa ny hampangina ireo mpampianatra sandoka, ary izany no tiany Paoly afatra farana tsara ny Titosy mba hijoro tsara amin'ny maha-olom-boafidin'Andriamanitra azy. Izao vanim-potoana iainantsika izao mantsy dia betsaka no milaza fa olom-boafidin'Andriamanitra kanefa tsy vitsy amin'izy ireny koa no mpampianatra sandoka. Eo amin'ny asan'Andriamanitra sy eo amin'ny fahatsiarovana fa olom-boafidin'Andriamanitra ny olona iray dia mila mahatsiaro fa tsy afaka manao izay tiany atao intsony izy. Mila mitady ny famokisany ny fanahiny sy ny fitombon'ny finoany an Jesosy Kristy Tompo. Ny olom-boafidin'Andriamanitra mantsy dia olona mahatsiaro sy mandray ny famindrapo sy ny fitiavan'i Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta azy. Ary vonona ny hizara izany koa ho an'ny hafa araka ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Salamo 5:1-7 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: dia nitondra ny olony nivoaka tamin'ny fifaliana izy ary ny voafidiny tamin'ny fiompiana. Ny olom-boafidin'Andriamanitra marina, ny olona izay mahatsiaro fa olom-boafidin'Andriamanitra dia olona izay makatahaka sy manaraka ny toe-piainana sy ny toe-panahy tahaka ny Jesosy Kristy Tompo izay ohatra tsara indrindra, ka olom-boafidin'Andriamanitra tokoa, vonona hitondra ny olona sy hamoaka ny olona ao anatin'ny gadra ny Satana, ao anatin'ny fahaloton'izao tontolo izao, dia hitondra azy ireo hivoaka amin'ny fifaliana mba hananan'izy ireo fiainam-baovao, ary ao anatin'izay indrindra hanana fiompiana, hanana fifaliana koa ireo olom-boafidin'Andriamanitra izay vonona ny hanatanteraka izany. Ny olom-boafidin'Andriamanitra izany dia ireo olona izay tena manaiky tokoa fa mpianatry ny Tompo, olona voaomana, vonona tsara, manaiky ny hofana sy hianatra ao amin'ny Kristy Jesosy amin'ny alalan'ny teniny izay voasoratra ao amin'ny Soratra Masina, ka vonona ny hankatoy izany tokoa. Ny fifidianana sy ny fandraisana tokoa izany anarana izany hoe olom-boafidin'Andriamanitra ry havana dia mampiseho sy maneho fitiavana, ary tsy ny rehetra no ho voafidy amin'ny asa fanompoana iray. Andriamanitra iray mihitsy no efa nifidy ny olona izay tiany hanatanteraka asa fanompoana iray eo anivon'ny asan'Andriamanitra, eo anivon'ny fanohizana ny asan'Andriamanitra mialohan'ny fanorenana izao tontolo izao. Mazava ho azy fa misy andraikitra lehibe izany fifidianana izany, tsy ho antsika izay voafidy fa indrindra ho an'ny olona izay andrahanantsika hanatanterahana izany
asa izany. Irahan'i Jesosy Kristy tompony olom-boafidiny hitondra ny fahazavany eto amin'izao tontolo izao. Araka ny voasoratra hoe efa nanendry anao ho fahazavan'ny jentilisa aho mba ho famonjena hatrany amin'ny farany tany ianao. Hitantsika izany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:17. Tsarovy ry havana fa izay milaza fa mitory ny filazantsara ny olom-boafidin'Andriamanitra tokoa dia tsy maintsy vonona ny ho tsaraina, vonona ny hazaka ny fanenjehana maro samihafa, satria rehefa miteraka toe-pana araka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona izay miaino sy vonona ny handray izany tenin'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra izay tanterahan'ny olom-boafidy izany ny olona anankiray, dia mazava ho azy fa tsy maintsy misy ny fanenjehana, tsy maintsy misy ny fanaratsiana, tsy maintsy misy ny zavatra maro samihafa izay tsy maintsy ho zakaina noho ny fanekena marina ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy maintsy ambaran'ny olom-boafidin'Andriamanitra mantsy ny fampianarana tsy misy kilema, ny teny tsy misy kilema dia ny tenin'i Jesosy Kristy tompontsika raha toa ka olom-boafidin'Andriamanitra tokoa izaho sy ianao. Ny olom-boafidin'Andriamanitra dia olona mila manana finoana marina ao amin'ny Kristy Jesosy izay nanolotra ny rano teo ambony hazo fijaliana, ary indrindra koa olona vonona ny hitombo ara-pinoana marina, hiaina amin'ny fitiavana, hangataka ny fahendrena avy amin'ny fanahy masina mba hahazakany izay zavatra rehetra hanaratsian'ny olona azy noho ny maha olom-boafidin'Andriamanitra azy ao amin'ny Kristy Jesosy. Mahireza ry havako malala rehetra amin'ny Tompo fa ny finoan'ny olom-boafidin'Andriamanitra marina tokoa dia miorina ao amin'ny Kristy Jesosy, ary Kristy Jesosy efa halan'ny olona fa izay dia mazava ho azy fa tsy maintsy hiaran'izany koa ny olom-boafidin'Andriamanitra. Fa miorena tsara, aza miova, maefabe amin'ny asan'ny Tompo izaho sy ianao. Vavaka isika. Faly ny fonay ry Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina tamin'ny alalan'ny vatsim-panahy natolotra ao anay. Nampatsiahivinao anay tokoa ny finoan'ny olom-boafidin'Andriamanitra, ary dia misafidy izahay tsiraray avy raha mahatsiaro tokoa fa olom-boafidinao Andriamanitra iray ao amin'ny Kristy Jesosy eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina, hisafidy ny hanambara ny filazantsara ny teninao izay voasoratra ao anatin'ny Baibolinao, tsy misy kilema, araka ny fahamarinana, ary izara izany koa amin'ny fifaliana, ampitiavana, ampahendrena mba hahatonga ny fahazavanao Jesosy Kristy Tompo hiparika ho an'izao tontolo izao izay mbola maizina. Misaotra indrindra Jesosy Kristy Tompo fa mbola nomenao fiangonana izahay ahafahanay mitombo finoana, ahafahanay koa mizara ny hafatrao. Misaotra indrindra Jesosy Kristy Tompo amin'ireo mpitandrina izay olom-boafidinao tokoa ka irahanao hanambara sy hitory
ny teninao tsy misy kilema. Misaotra indrindra Jesosy Kristy Tompo satria mbola maniraka olona ianao ary manome olona ianao mba handre izany teninao izany amin'ny toerana rehetra izay anirahanao ny olom-boafidinao Andriamanitra iray. Andriamanitro, Ray malalo, Jesosy Kristy Mpamonjy io, Fanahy Masina izay mpitari-dalana, ataonay ahoana tokoa no ny hanadino ny soa rehetra sy ny fitahiana izay nomenao anay tsiraray avy. Eny fa na dia tamin'ity andro anio ity ihany aza dia nasehonao izany ary nampatsiahinao anay tamin'ny alalan'ny teninao fa mila mitombo finoana eo anatrehanao izahay raha te koa ho olom-boafidinao ka hanatanteraka asa fanompoana araka izay nomanin'Andriamanitra iray fony izay tsy mbola hary izao tontolo izao. Dia misaotra indrindra ilay mpamonjy tokana, ilay lalana sy fahamarinana ary ilay fahazavany izao tontolo izao. Misaotra indrindra fa eo ianao Jesosy Kristy Tompo ho anay tsiraray avy ary manantona anao izahay hampanetretena mba hahatanteraka ny soa sy ny tsara rehefa nomaninao anay ka ny tara-pahazavanao ane Tompo hiparika ao anatin'ny fony tsiraray avy izay nian'izao vatsim-panahy izao ka tonga ny fifaliana sy ny fiadanana hitoetra ao anatinay isan'andro isan'andro. Sambadray Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina fa manana anao ary fantatray fa ny fifalianay dia tsy mba hazo vidiana vola aman-karena, tsy mba hazo vidiana amin'ny vatosoa na ny volamena fa kosa ao aminao Andriamanitra Ray izay nanome an'i Jesosy Kristy Tompo izay nifidy anay izany fifaliana izany. Misaotra ry mpamonjy amin'ny zavatra rehetra dia atolotra eo anao ny dera sy ny asa ary ny voninahitra mandrakizay. Aleluia. Amen.